Mamboly vary sy legioma toy ny karoty sy ovy no foto-piveloman'ireo tantsaha ao Ambatomainty ao amin'ny kaominina Ambohibary amin'ny lalàm-pirenena fahafito iny 220 kilaometra tsy hidirana ny tanàn'Antsirabe. Ratsy ny vokatra ovy raha ny fitantaran'i Fils Rafaliarimanana saingy tsaratsara kosa ho an'ny karoty. Teo ampanadiovana ireo vokatra avy nohadiana teny an-tamboly indrindra i Fils no mitantara ny fiainana iainan'ireo tantsaha toa azy. Io vokatra io no isan'ny antoka ny fiainan'izy menagavy amin'ity taona ity. Vokatra karoty tsara fa tsara izy zany raha mihoatra misy ataony. Vidiny tsy dia afaka eo manodidididina ny 3 alina eo 5,3 aty apotiny aty indray kitapo. Teo amin'ny 70 kilao eo ny lantsany. Raha ny fitantarany dia tsara ny vokatra karoty tamin'ity taona ity saingy ny vidiny no latsaka raha oharina amin'ny isan-taona. 4 alina ariary no andraisan'ny mpanangom-bokatra ny iray kitapo teo taloha raha latsaka noho izay kosa ny amin'izao fotoana izao. Raha ny any an-tsena no nosy be manokana dia jifaina 700 ka hatramin'ny 10 ariary ny kilao. Eny am-potony kosa dia vidiana 400 ka hatramin'ny 500 ariary izany. Mandeha fotoan-tsarotra ihany koa ireo mpamboly ireo amin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Amin'ny ny aretina coronavirus dia ohatrany tsy eo famoahana vokatra zany tsy sarotra be ny ivarotana azy zany tsisy tsena. Amin'ny fotoana tsy hahatongavan'ireo mpanangom-bokatra ny an-toerana dia amidy amin'izay vidiny halafosana azy fotsiny ny karoty iray kitapo. Isan-kerinandro eo amin'ny eto eo amin'ny 10 kitapo eo. Le vary eo reny maka eo amin'ny 10 kitapo eo isan-kerinandro. Tsisy maka dia amidy amin'izay vidiny fotsiny eo hoe izay vidiny aloha dia izay ny iainana. Tsy maintsy alefa amin'izay vidiny le izy tsy afaka atao iny. Tsisy zany hoe tsisy mpividy aty fa misy foana mpividy fa mety hoe mbambany fotsiny ny vidiny. Manodidididina teo amin'ny 5,3 teo ohatr'izany ny iray kitapo.